valanjavaboary tsy mba zaza endrika fivarotana tanindrazana ny fanomezana azo ho an'ny vahiny. Erisetra tsekoly vala amin'ny 500 amin'ny tanora no efa niaina izany. Tatitra avy amin'ny département américaine velikibay ho an'ny mpitondra fahafahambaraka ho an'ny Madagasikara. Misaotrana ohatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao takariva izao alarobia fa 17 ny volana novambra ny taona 2024 manolotra ny araba ary tomboko lasy tomboko vavy manasanao anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia namoaka fanambarana mahakasika indrindra ny fikasana hanomezana ny fitantanana ny parika botanika et zoologika Tsimbazasa ho an'ny groupe axiane androany ny mpampianatra pikaroka izay mivondrona ao anatin'ny collège des chercheurs enseignants du parc botanique et zoologique. Njava andre maefa no mitatitra amintsika ny andindininy izay eo amin'ny rindran'ny sariny tokatra marolahy. Toerinay marondrano ny fanomezana ny fitantanana ny parc botanique et zoologique du Tsimbazasa ho an'ny mpandrara vahiny groupe axiane mandritra ny 30 taona amin'ny alalan'ny procédure de gré à gré ho ny fanambarana nataon'ireo mpampianatra pikaroka mivondrona ao anatin'ny collège de chercheurs enseignants du parc botanique et zoologique du Tsimbazasa androany. Raisinay ho fivarotana tanindrazana izany ho etrany ny fanambarana ka miantso ny pikaroka mpampianatra sy ny mpampianatra pikaroka ary ny mpiray tanindrazana rehetra no hitra izany. Nampatsiahivina izy ireo tao anatin'ny fanambarana ihany koa fa ny sahan'ny Tsimbazasa dia ivitoeram-pikarohana izay miantoka ny fiandrianam-pirenena. Arovanao avokoa ny soatoavina ara-tsiansa, ara-tantara, ara-kolotsaina ary ny vakoka isan-karazany. Izany dia ahafantarana ny Madagasikara eto an-toerana sy manirana n'izao tontolo izao. Toerana ihany koa ahafahana miala sasatra sy manabe ireo mpianatra sy pikaroka avy eto an-toerana sy manira-tany. Manay mafy amin'ny mety ho fikitihana ireo centre hafa ihany koa ny mpampianatra pikaroka satria ny valanjavaboary ny Tsimbazasa no ny ho an'ny centre rehetra teto Madagasikara raha ny fanambarana trany. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana dia efa manomboka mahazo vahana eto Madagasikara amin'izao ny antsoina hoe erisetra an-tsekoly na ny harcèlement scolaire. Ny ankizy vavy no tena hiaran'izany kokoa mitamin'ny ankizy lahy. Fikambanana iray antsoina hoe imaso ivonona tanteraka tetikasa hiadina amin'ny erisetra an-tsekoly. Sary sy rindran-tsariny tahiriny aina. Misy eo amin'ny endrika maro samihafa ny antsoina hoe erisetra an-tsekoly na ny harcèlement scolaire. Fisesika efa matetika mpitranga kosa no antsoina ny harcèlement ataona samy mpianatra, mpandraharany sekoly ary mpampianatra. Miafaratra amina fikasiha tanana mihitsy ny erisetra an-tsekoly ary efa nisy ny naratra ny hopitaly mihitsy azy niarana izany hoy ity fikambanana miady amin'ny erisetra an-tsekoly ity. Ary ny fanazavany ilay pédopsychiatre anatononay dia nale resaka tositosika kely fotsiny ao am-pianarana na eo an-tokotanarana fa averimberina foana na le resaka hoe afelina foana ny entana na le resaka hoe angalarina ny goûter reny dia efa atao hoe harcèlement au milieu scolaire. Izany hoe izay mihitsy le tenenintsika eto hoe na le zavatra pitiny kely izay eritreretintsika hoe adiadina ankizy fa rehefa miverimberina foana ary ataona andihana ankizy dia izay no atao hoe harcèlement scolaire. Raha araka ny valin'ny fanadihadiana mikasika ny ady miatra amin'ny ankizy eto Madagasikara navoaka ny UNICEF dia vala amin'ny 500 amin'ny tanora malagasy no milaza fa efa niaina erisetra tany an-tsekoly ataona samy mpianatra, mpanabe ary mpandraharana sekoly. Ny ankizy vavy no tena miaina izay erisetra an-tsekoly izay telo amin'ny 50,7 isan-jato raha enina amby 70,3 isan-jato kosa ny ankizy lahy. Ho an'ny erisetra miatra amin'ny vatana kosa indray izay fanaovan'ny samy mpianatra dia any amin'ny sekoly ambaratonga fotra no tena betsaka ny tranga 70 isan-jato raha 10 isan-jato kosa ny tahiny amin'ny ambaratonga faharoa sy ny lycée. Ny fahasamihafana amin'ny ankizy matetika no mitarika ny erisetra. Le fahasamihafana mihitsy no mitarika le harcèlement. Le fahasamihafana mety clé na ara-tsaina na clé na ara-batana mety tsy fitoviana kely fotsiny ohatra araka lazaiko teo ny ankizy maintimainty kokoa raha vao ngitangita volo. Ny clé na ara-tsaina ny ankizy izay somary manana retard ohatra dia vo eo koa zany tendray tsy amin'ny vatana fa amin'ny fananana ohatra hoe ny ankizy raha ny ankizy tsy tena raha ny ankizy
raha vao zavatra manan-katao fa makany amin'ny ankizy kany ankamaroany ankizy tsy ohatrohatr'izay a dia mahazo izy fa raha ohatra kany amin'ny fianarana izay manamana-bola ny olona rehetrany ka ilay ankizy tsy manana tsy manan-kalamody tsy mavidy izay zavatra mividy ny ankizy sasany dia vokoa izy zay koa izy zany tsy fizika indray fa amin'ny ino zany économique indray dia eo koa ny violence sexuelle rehefa indray dia matetika moa izay ankizy sasany ankizy atao ny fianarana ny vehivavy no tena tratran'iny dia iny izy matetika ilay mitohy any amin'ny cyber harcèlement. Fikambanana ny forona ny taona 2024 iaro sy iady amin'ny herisetra ny tsekoly ny fikambanana imasoivo afaka manampy ny ankizy efa niaina sy izay mbola miaina izany araka izany ny fikambanana amin'ny fampahafantarana ny zoany sy ny andraikiny. No tanterahina nanomboka androany kosa ny fisionana nasionaly voalohany ny mpivarotra fanafody eto Madagasikara na ny dépôt de médicaments tao amin'ny PK0 Soarando aharitra 2 andro moa ny fisionana entina indrindra ampahafantarana ny mikasika ny antsoina hoe dépôt de médicaments ity etika ity. Sary sy rindran-tsary ny tahiry ny anatrany. Ny teraka resabe tao anatin'ny herinandro maromaro izay ny mikasika ilay lalàna sy panisina mikasika ny fahasalamana laharana faharoa sy roanjato ny 5 ny volana Jolay 2024 manome lalàna ny dépôt de médicaments isokatra mantsy izy ity amina toerana iray natonga eo amin'ilay toerana aza ny farmasia raha toka ilay dépôt de médicaments no misokatra mialoha. Izay mametraka kosa fa hoe raha misy ny farmasia tonga eo amin'ny toerana anankiray izay efa misy dépôt de médicaments dia ireo dépôt de médicaments ireo dia miaraka misehatra miaraka miasa manana an'izay atao hoe zany cohabitation eo amin'ny toerana anankiray io dia mazava ho azy fa mety aminay zay satria mba misy ny fijerevana zany amin'ny lafiny maro ny mahakasika an'le dépôt de médicaments satria raha malalany fipetra maromaro ny takin'ny ministère zay vao afaka mipetraka eo afaka manokatra eo ny dépôt de médicaments dia angamba ataoko hoe rariny sitsiny kosa raha mba hoe afaka misehatra eo zareo. Anisany apetraky ny farmasiana fa ny fahamaroan'ny dépôt de médicaments no anisany mamparitaka ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna eto Madagasikara. Mifanohitra izay nefa ny zava-misy hoy kosa ny mpivarotra fanafody. Raha any amin'ny toerana anankiray tsisy fivarotam-panafody dia mazava ho azy fa ny mpivarom-panafody tsy ara-dalàna no mivarotra any fa ny dépôt de médicaments kosa rehefa tonga any izay manana arrêté ministériel mazava tsara sy autorisation d'ouverture dia afaka ovofe ny atao hoe tolotra izay omena an'ireo vahoaka ireo ara-pahasalamana satria manaraka an'izay fipetra rehetra feheziny lalàna zay ny fomba fivarotana fanafody any amin'ny dépôt de médicaments ka mino fa atao hoe mifanipaka ihany le fomba fijery fa tena ny dépôt de médicaments dia mametraka an'izay fipetra rehetra takin'ny ministère sy takin'ny médecin inspecteur any amin'ny faritra izay any amin'ny district ny mahakasika ny atao hoe fitantanana dépôt de médicaments sy ny fivarotam-panafody. Manodidina ny 700 ny mpivarotra fanafody manerana nosy amin'izao ny 570 isanjato amin'ireo dia misehatra any ambanivohitra avokoa fa ina tokoa ary izany no mahasamihafa ny dépôt de médicaments sy ny pharmacie. Ny mahasamihafa ny dépôt de médicaments sy ny pharmacie dia atao hoe samy toeram-pivarotana maninjara ny fanafody eo anivon'ny vahoaka fa kosa ny pharmacie dia atao hoe tena titulaire ny diplôme pharmacienne moa mazava ho azy sady afaka mamorona fanafody izy afaka manokatra officine pharmaceutique izy afaka ihany koa izy mitatana orinasa mpamongady amin'izay atao hoe diplômé professionnel ny pharmacienne azy. Ny dépôt de médicaments kosa dia atao hoe rafitra anankiray napetraka ny ministère ameno ny banga any amin'ny tontolo ambanivohitra ahafahan'ny olona manjifa ny fanafody ilaina amin'ny andavanandro. Nisokatra androany hatramin'ny rahampitso eto amin'ny PK0 ny fisionambe nasionaly ho an'ny mpivarotra fanafody eto Madagasikara. Natao ampahafantarana sy ampiratiana ny mikasika ny asan'ny mpivarotra fanafody na dépositaire de médicaments.
Mbola tsy nahazo famatsim-bola subvention ny taona 2024 avy amin'ny fanjakana ny hôpitaly lehibe eto Antananarivo amin'izao fotoana izao raha ny loharanom-bava voarainay. Isan'izany ny hôpitaly Joseph Ravoangy Andrianavalona sy ny CHU Rasieta Befelantanana. Azo lazaina ho miady mafy araka izany ny mpitsabo amin'ireny fanatanterahana ny asany. Misy fiantraikan-goavana amin'ny marary, mila fitsaboana ihany koa anefa izany. Manoatra noho ny hôpitaly tsy miankina andoavam-bola araka izany hôpitaly Mpanjakana noho ny tsy fampiny kojakoja sy ny fikarakarana ilainy mpitsabo. Ny trangam-piarahamonina dia nitrangana aitrano-goavana tao Manoro, distrikan'ny Mananara Avaratra, Omaliala tokony tamin'ny 7 ora alina. Trano manodidina ny 1,700 be izao no fantatra fa lasibatry ny afo ary tombanana hatramin'ny 700 ny olona traboiny. Tsy fantatra mazava izay tena niandohan'ny afo hatreto, saingy efa ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny fokon'olona sy ny tompon'andraikitra any an-toerana amin'izao fotoana izao. Trapasaranana kosa ny mponina ao amin'ity tanàna ity satria tsy nisy azo noraisina intsony. Raha araka ny tetiandro napetraka dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany taom-piotazana litry eto Madagasikara. Manodidina ny 4,1 taona eo ny vokatra ho ahondrana any ivelany amin'ity taona ity ka ny fitopolo isanjato amin'izany dia makany Eoropa avokoa. Vokatra anisan'ny mampalaza ny Madagasikara moa ny litry, saingy dia mbola misedra olana betsaka ny mpamokatra amin'ny famoahana ny vokatra noho ny faratsin-dalana sy ny olana maro samihafa. Amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray ary dia azo heverina sy azo ivelarana ary ivelomana tsara amin'izao ny sehatry ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Tanora 30 no misitraka fampiofanana amin'ny La Maison du Sport sy ny masoivo frantsay mahakasika indrindra ny fandraharana ara-panatanjahantena. Sary sy rindran-tsary ny tahiry aina. Sarotra ny miaina sy mivelatra amin'ny sehatra ara-panatanjahantena eto Madagasikara. Eo ny olona ny fotodrafitrasa fa eo ihany koa ny fahasahiranana. Tsy mbola lara-pahamiaina loatra ho an'ny governemanta malagasy raha teo ihany koa ny ankamaroan'ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny olona ny mpibata Mbs izay manao fitarainana tranty, ny tsy tokony hanaovana tombosiala ny taranja eto Madagasikara. Sarotra araka izany mivelatra amin'ity sehatra ity eto amintsika, saingy fantaro ary fa efa azo atao tsara ny mitady vola avy aminy. Araka ny tanjona zany aloha voalohany indrindra dia ny slogan izay napetraka dia ny hoe développement de Madagascar par le biais du sport. Zany hoe hiezaka ampandroso Madagasikara tsika amin'ny alalan'ny sport. Ny sport nefa ny teto amintsika hatramin'izay dia napetraka ohatran'ny hoe fialamboly sy fanatanjahantena fotsiny. Zay hiezaka aneo amintsika fa mahavelona tokoa ny sport eto Madagasikara. Ho raisitsika ohatra amin'izany ny création na concours na ny tournoi. Ao anatina tournoi anankiray ohatra dia efa misy foana ny tsy maintsy misy ny droit d'entrée na ny droit d'inscription. Izay zao dia efa fidiram-bola iray ahafahan'ny mpilalao iray misitraka vola. Mpanao fanatanjahantena 30 no misitraka fampiofanana avy amin'ny masoivo frantsay sy ny La Maison du Sport mikasika ny fandraharana ara-panatanjahantena. Isan'izany izy 5 mianadahy ireto. Famatsim-bola avy amin'ny 30 mianadahy no nahafahan'izy ireo ny roso tamin'ny sehatra ny fandraharana. Ny hita tena olana aloha hatramin'izay ny tena fahan'ny olana fahitana azy dia tsy fahasahiana nanomboka zavatra. Izay indrindra ny tena mbola anisan'ny fototra voalohany aloha zany hijoroan'ireo 30 mianadahy ireo izay tao anatin'ny formation nomena azy anay tsirairay avy dia ny hoe mahasahy manao zavatra amin'ny kely izay anananao aloha etomboana. Rehefa manomboka manao zavatra ianao ka hitan'ny olona fa mandeha ilay zavatra ataonao na ny sponsor ary anatina ho azy anao. Ka noho izany ny fahasahinao manomboka manao zavatra aloha voalohany indrindra mba hahafahan'ny olona manampy anao aorinan'izay. Efatra amin'ny taona 2024 no nikarakara fampiofanana ho an'ny tanora mpanao fanatanjahantena ny masoivo frantsay sy ny La Maison du Sport. Mikarakara hetsika kosa ny mpiofana avy eo ho fampiarana ny fampiofanana. Hetsika roa no karakarain'ireo 30 mianadahy na azo fiofanana amin'izao.
eo amin'ny maresaka iray sampirenena dia tandindomindoza tanteraka ny fahasalaman'ny mpona ao New Delhi amin'izao fotoana izao renivohitry Inde. Miompampana mantsy ny fahalotony rivotra ka nisy ny fepetra tsy maintsy noraisin'ny fanjakana ny toerana manoloana izany. Ny andindinin'izay tanteriny Nzavandre Mahefa sy Tokra Marla. Partout, un épais brouillard. Toy izao amin'ny sary izao ny zava-misy ao New Delhi renivohitra Inde amin'izao fotoana izao. Miompampana ny fahalotony rivotra ary setroka zavina no mandrakotra ny tanàna. Nanapa-kevitra ny gouvernement tao New Delhi omaly talata fa mikatona mandritra ny fotoana tsy voafetra ny sekoly rehetra. Ny tanana ihany koa ny orinasa rehetra andefa ny piasany sy hanao télétravail, izany hoe any an-trano no mamita ny asany. Natsahatra avokoa ny asa fanamboarana rehetra ary ny tanana tsy hivezivezy an-tanàn-dehibe intsony mandritra ny fotoana tsy voafetra ihany koa ireo fiarabe any toerana. Ny enina amin'ireo tanàna 12 manodidina New Delhi dia hiara ny fepetra io avokoa. Raha tamin'ity herinandro ity dia tafiakatra hatrany amin'ny 30 avy eny mihoatra ny fetrana ny norma apetraky ny OMS ny fahalotony rivotra ao New Delhi izay mety hitarika amin'ny fahafatesana sy ny aretina maro amin'ny vatan'olombelona. Etsy-ankilany miantso ny fitonam-panjakana ao New Delhi ihany koa ny fitsarana tampony any toerana mba hiroso tanteraka amin'ny fihibohana. Raha tsy ahivina nahatratra ray faingo 7 tapitrisa ireo maty noho ny fahalotony rivotra tao Inde ny taona 2024. Akoatra ny vaksiny dia tsy misatra ny mitady zava-baovao fiarovana amin'ny valana aretina COVID-19 ny teknisianina sy mpamokatra fanafody any ivelany amin'izao efa ao anatin'ny fangatahana fahazondalana anapariana ny pila miaro amin'ny COVID-19 indray amin'izao ny tompam-pamokarana vaksiny Pfizer. Nzavandre Mahefa sy Tokra Marlahatrany. Une pilule anti-Covid peut être bientôt disponible. Akoatra ny vaksiny fanefitra ny valana aretina COVID-19 dia azo heverina ihany koa atsoatsa ny sitrahany izao tontolo izao ny pilule na ny pilule anti-Covid izay vokariny orinasa Pfizer. Nanaiky ny anapariana izany sy amin'ireo firenena mahantra ny mpitantana ity orinasa goavana mpanamboatra fanafody ao Amerika ity raha toka misokatra ny fahazahoan-dalana ao amin'izany. Miara-misala amin'izany moa ny Pfizer sy ny communauté de brevet sur les médicaments na ny MPP. Voalaza ny tompona andraikitra tamin'izany fa firenena 570 no afaka hisitraka ity pilule miady amin'ny valana aretina COVID-19 ity ary afaka miaro hatrany amin'ny 350 isanjaton'ny vahoaka maneran-tany. Mahomby hatrany amin'ny 720 isanjato ihany koa ity pilule ity raha ny fanazavana hatrany ary mampena ny risika mety hidirana hôpitaly sy ny forme grave. Tsy ho ela araka izany dia hiparitaka manerana ny firenena maro ity pilule miady amin'ny COVID-19 ity izay novokariny Pfizer. Ny herinandro lasa teo dia nisy nitatitra mahakasika ny fandraharana eto Madagasikara avy amin'ny departemanta Amerikanina. Teboka maro no voaresaka tao anatin'ilay tatitra no tsika fonina ny zavatra tena ny zava-misy eto amin'ny firenena. Germain Menjanahary, Andra Rakotoamboa. Ity ilay tatitra izay navoaka ny sekretera-panjakana Amerikanina na ny departemanta d'État Amerikanina mikasika ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara. Tatitra izay milaza ho fahafambaraka ho an'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no sady kibay ho an'ny fitondrana rajoelina. Teboka voalohany dia voasoratra mazava ao anatin'io tatitra io fa ilay programa nasam-panjakana PM dia tsy misy mihitsy ny plan de mise en œuvre izay tokony vadika asa atao. Io ilay mahatonga ny tsy hainona mihitsy ilay PM ary tsy misy fampiasam-bola makasika izany. Resabe fotsiny sy lainga marivo-tototra arak'izany no atao tamin'ny mpifidy fa efa misy ny famatsim-bola ary efa vonina ilay EM tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 iny. Mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe nankaza ireo manampahaizana na ny cerveau izay nolazaina fa nampidiry ny fitoram-panjakana kanefa mamadika ilay PM ho plan d'action aza tsy mahavita izany akory ny ao andapao. Izay ihany koa no mety antony nandraisana ilay cabinet privé Rothschild satria tsy manana traikefa ilaina ireo olona noraisina hitantana ny firenena izay tsikatra fa loza mitatao ho an'ny vahoaka malagasy tanteraka. Natao nalaza ihany koa ilay plan multisectoriel nolazaina fa anarenana ara-toekarena tamin'ny andro ny COVID-19 iny. Mazava ny voalazan'ilay tatitra fa dia tsy nampiasaina sy tsy nampiarina akory ilay paikady fa dia vita ny resaka fotsiny. Nivoaka ihany koa ny marina fa ny 20% ny famatsim-bola azo tamin'ny mpamatsy vola mikasika ny COVID-19 tamin'ny taona 2024 iny dia nomena nanampiana ny jirama. Ny 20 isanjato fotsiny ihany no lasa tamin'ny fahasalamana sy ny fampianarana ary ny ara-toekarena sy ny ara-sosialy. Tsy mahagaga raha betsaka ny fitokonana natao ny mpiasan'ny fahasalamana tamin'ireny fotoana ireny satria
navily ny fitondrana any amin'ny lalakafa ny vola. Izany ihany koa dia mampametra-panontaniana hoe nakaiza io vola be nomena ny jirama io. Ton delestage mantsy no vao maika mahazo laka ankehitriny. Manginy ny tsy fisitrahany vahoaka malagasy raha ny fisotro madio ara-dalàna. Mibaribary amin'izao fa misy tsy mazava ao amin'io orinasa jirama io sy ny fitondram-panjakana. Araka io tatitra io ihany dia vola be mitentina 700 tapitrisa dolara no azo tamin'ny mpamatsy vola tamin'ny Ayrton raha mikasika ny Covid-19 fotsiny. Ny mahagaga nefa dia tsy manana vola ho fanarenana ara-toekarena ny fanjakana. Voaresaka amin'ilay tatitra ihany koa ny fisian'ny kolokolo be loatra izay ahitana izany ny rafi-panjakana rehetra miainga avy any ambany ka hatrany amin'ny faratampony. Ireo rehetra ireo dia mahatonga ny mpampiasa vola vahiny ho malaina ho avy eto Madagasikara. Manampitrotraka izany moa ny fampiarana ny lalàna eto amintsika. Voalaza fa tsy mitovy ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara. Ny azo ambara dia afa-baraka tanteraka i Madagasikara eo mason'izao tontolo izao noho ny ataony fitondrana rajoelina ankehitriny. Nampiseho tsy tokony hiroson amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 ny profesora no sady filohan'ny antokoteza RAKOTOAMBOA nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataony omaly. Nambarany ary fa tandindomina korontana ara-politika i Madagasikara raha tsy misy ny fisorohana izany dieny izao, indrindra fa manoloana ny lalam-pifidianana. Raha manomenjana ary sy Andry Rakotomalala Atrany. Ahina mafy ny isin'ny ramandrika sy ny korotana mahatsiravina eto amin'ny firenena manoloana ififidianana ho an'ny taona 2024. Io no nambara ny profesora RAKOTOAMBOA no sady filohan'ny antokoteza nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety. Vao manomboka mantsy ity ny fanomanana dia efa tsikaditra sahady ny fiomanana amin'ny alabato izay ho ataony indray i rajoelina izay miseho ny tompon'ny fahefana tanteraka amin'ny firenena ankehitriny. Profon'izany ny fijoroany sy vaovao izay olon'ny rajoelina avokoa sy ny HCC amin'izao. Ireo anefa no isan'ny fototra mahatonga ny fiainam-bahoaka sy ny korotana ara-politika amin'izao satria namoaka didy tsy araky ny lalàna fa nampandresy any rajoelina no ny tahotra. Miantso ny FFKM arak'izany ny tenany mba hitarika adievitra ho an'ny fisoroana io loza-bitatao eto amin'ny firenena io. Miainantsika rehetra le izy fa misy ireny lesoko rehetra ireny ary ilainy ovany io mba tsy hisiny ny fifamonoana eto amin'ny firenena. Zay tsy mametraka hoe ny fitondrana no an'izay fa zay miantso ny hery rehetra eto, mpanao politika rehetra, société civile sy ny composantiny rehetra, ny ordre isan-karazany, ny FFKM. Raha jerena tamin'ny FFKM tamin'ny fiaonana farany teny amin'ny Senivato tamin'ny 2013 dia nisan'ny antso lehibe nataon'ny FFKM hoe jereo ny fomba rehetra hoe tsy hiverena ny krizy tsony eto Madagasikara. Dia izay mahita rehefa nandinika lalina fa ireo règle de jeu eto amintsika mihitsy ny malsaine dia mamevahana le système ahafahany au pouvoir manao verrouillage dia atao haingo-tsehatra fotsiny mihafa. Ka zay dia miantso ny rehetrarehetra, miantso ny FFKM hitarika ny adievitra en profondeur bien structuré fa tsy tora-potsony mba hijerena ireo règle de jeu ireo constitution, code électoral, loi sur les partis, code de communication sy ny ordonnance 60/082 ary izany no atao dia en vue nanaovana refondation de la République, refondation de notre état. Dia miarana indray anjara daolontsika rehetra, tsy ahilitra ny mpitondra fa aloha izy indray anjara amin'ilay izy satria acteur ao anatiny koa izy ary anisany mahatonga an'izao zavatra maloto eto amin'ny firenena izao. Dia amin'izay fotoana izay ho programmena le adevitra mba tsy ho adevitra ataontsika hoe tora-po be fotsiny fa bien structuré tsara, manome solotenavy ireo entité isan-karazany dia fa miprépare ny tolokeviny mikasika ny constitution, mikasika ny code électoral sy ireo loi relative aux différentes élections, kasika ny lalàna feny toko sy indrindrany koa financement parti, kasika ny code électoral tafiditra ao anatin'ireny financement élection sy ny sisa. Dia rehefa structuré sy apetraka tsara le débat programmé tsara dia anaovana synthèse amin'izay dia azavaina amin'ny vahoaka tsara izy rehefa avy eo dia mipasy amin'ny référendum tsika dia avy eo amin'izay mandeha ny fifidianana isan-karazana dia zay lany eo tena lany
tsisy nafenina ntsony le safidim-bahoaka tsisy naolakolana ntsony le safidim-bahoaka dia leloavina tapony respecte ny rehetrarehetra misy stabilité politique amin'izay eto amin'ny firenena afaka mandroso araka ny tokony ho izy amin'izay tsika zay no heverinay fa mendrika ny firenena malagasy a zay no heverinay fa mendrika ho an'ny rehetrarehetra ary tsy misy exclusion fa miaraka daholo tsika rehetra ka manao an'izay antsoavo zay a mba samy homana ny rehetrarehetra ho amin'izay a dia efa tonga ny fotoana dia misy fionambe zay iraisan'ny rehetrarehetra dia eo nandaminana azy amin'izay a mba averiko le mandehanay mba karazana débat bien structuré tsara l'izy a jereny hoe zao ny problème mikasika ny ato amin'ny code électoral liste électorale mikasika ny validation ny résultat mikasika ny légitimation na pouvoir mikasika n'izao zao dia raha namjerena point par point reny rehetrarehetra reny évidemment mety lavalava angamba le fotoana anaovana an'izay a nefa aleo mizotra amin'izay a tsisy raha mandrika eto a mba marina sy mitombona tsara ny démocratie eto amintsika fa tsy médocratie lava noho eto amin'ny fireneny ity a ary indrindrandrindra koa mihetsoana antsika société civile tafiditra amin'izany nareo a dia mba tsy mpanao politika ihany a samy mpanao politika no manao an'le lalàna satria raha jerenareo amin'ny code électoral eo amin'ny légitimation na pouvoir esorona daholo reny vato fotsy sy ny sala amin'izany reny nefa reny tena safidin'olony reny matoy izy manao vato fotsy dikan'izany tsy tian'ireo candidat rehetra reo a tokony comptabiliseny reny ary zany raha tsy ianareo tsika société civile no milaza hoe zao no tsy mety zao ary io règle de jeu io a tsy partisan tsika rehetra raha mandray anjara amin'io a fa tena hoe règle de jeu mba hahafahan'ny mpifaninana ao amin'ny ady madio mangotraka tanteraka arak'izany toetra raha ara-politika eto amin'ny firenena amin'izao ho an'ny vondrona panorama moa dia efa nampiseho ny fampitandremany ho an'ny fitondrana tamin'ny farany herinandro teo iny tetsy amin'ny hôtel Carlton Nanosy izay ihany koa no nampiseho ny filomarika ravalomanana fa ilaina ny fampiresahana sy fampihavanana mba iroson'ny firenena any amin'ny tena fampandrosoana tsy sany atrika izany kosa i Rajoel na dia nisy aza ny fanasana nomena azy raha tsy aivina dia iray tapitrisa mahery ny doublon tamin'ny fifidianana iny raha ny antontanisa izay navokiny genie tamin'ny lalan'ny filoha-levitra teo aloha Thierry Rakotonarivo io izay tsy mbola nahenona fanadiovana atreto raha eo ihany koa ny fisorohana ireo karapanondro osoka izay nininanaparitaka tamin'ny ireny fotoana ireny mitaky fanovana sy fanatsarana maro ny lalàna mifehy fifidianana indrindra ny makasika ny fampiasam-bola ataony antoko mandritra ny fampelezakevitra ihany koa teo anivon'ny transparency internationale initiative Madagasikara ho an'ny androany ando miaratina Mathieu Princy mandritra ny fampirezan-kevitra no tena ampisehoany ireo kandidat tsiraray avy ny maha izy azy betsaka ny vola mivoaka sy mihodina mandritra izany fotoana izany hatreto anefa maro tamin'ireo kandidat no tsy nanara-dalàna tsy fantatra mazava izay tena ny aviany volana ampiasainy misy ny rafitra eto amin'ny firenena mitaky mihitsy ny fahafantarana ny loharanom-bola sy ny teti-bola ampiasain'izy ireo mandritra ny fampirezan-kevitra raha nitatitra navoakany teo anivon'ny transparency internationale initiative Madagasikara tao anatiny ilay tetikasa CPA raha ny antotanisa navoakan'izy ireo dia 13 tamin'ireo kandidat 23 nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2012 teo ary iraika amby 30 tamin'ireo listy misy solom-bavambahoaka 570 no nahavita nanao tatitra ny mahakasika ny fampiasam-bolany Thomas Vahantrano ireo tsy manara-dalàna tsy misy raha teo anefa ny sazy miatra mahaloan'izany fomba fanao mamoetra izany karaha tiana nisy ny mangarara anaty ny fifidianana fa indrindra ahafana manatsara dia ny mialony anatanterahany tsy hiteraka korontana dia tsara raha ny lalàna mihitsy ny mila ovana hoy ny fanazavana tena avy amin'ny transparency internationale aloha dia izay proposition na lalàna fanaovandalàna izay no tena eritreretinay satria sarotra be ny hoe hanao fifidianana antsika nefa ny vola ampiasain'ireo izay pikatrika amin'ny fifidianana ary tsy mazava ho antsika fifidianana iverintsika tao nefa dia hoe araky ny démocratie araky ny lalàna araky ny fangararana izay ny dingana voalohany araky ny tianay ho atao miaraka amin'ireo mpiantsehatra amin'ny sehatra politique io dia ao anatin'izay fanatanterahana an'izay dingana izay amin'ny manomboka manao consultation publique izay
amin'ny ireo renivohim-paritany ahafahana mahazo ny eritreritry ny antoko ny fiarahamon'ny pirenena ny pirenena hoe toy ny ahoana ny lalàna sy eritreretintsika fa afaka manao an'izay hevitra lalàna misy foana fa tsy miatra foana ilay izy ary hitantsika anatin'ilay horonan-tsary hoe misy tsy manara-dalàna ilay antoko fa tsy misy saziana koa ilay atoko tsy manara-dalàna zany hoe lasa ilay atoko manara-dalàna indray no vomafy satria nanao hoe zaka izy nefa tsy ho hita mihitsy le ezaka satria betsaka loatra ilay tsy manara-dalàna dia be loatra koa ilay vola tsy fantampiaviana rehefa avy eo dia tsika rehetrarehetra moa miara mizaka le conséquence ihany rehefa anomboka ny volana desambra izao ny antsaranana ny fankakevitry ny olo-pirenena andraisana ny fanatsarana hitan'izy ireo mahakasika ity tranga ity ary toy any amin'ireo renivohim-paritany hafa zany toa ny Toamasina, Toliara, Fianaratsoa. Tsy ny olo-pirenena ihany fa isany koa ny fionana amin'ireo mpikatroka avy amin'ny antoko politika samihafa ny fiarahamonim-pirenena. Tanjona hatrany hanatsarana ny lalàna mifehy fifidianana ho tombotsoan'ny rehetra ka hiantoka ny fangarana tanteraka. Mpitondra fivavahana iray avy eo Ambatondrazaka ihany koa androany no nanao antsoava amin'ny mpanao politika rehetra mba hiarahika andoha manoloana izao KRIZY manjo ny firenena izao. Mila hiaraha manaiky ny rafitra rehetra hikarakarana fifidianana amin'ny taona 2024 hoy izy mba tsy hiverana ny KRIZY tahaka izao intsony. Ny Rendriana Arivondy, MBS Ambatondrazaka. Mba hivoahana amin'izao KRIZY lalina hiainan'ny vahoaka malagasy izao dia tokony hikaondoha ny mpanao politika malagasy rehetra hoy ny mpitondra fivavahana iray eto Ambatondrazaka. Ho fiefika ny loza isika manakavy aoriana ny fifidianana 2024 raha tantika mbola miziriziry manintsy tadiny tsy miroso amin'izay dinika iraisana izay ny mpanao politika rehetra hoetrany ity mpitondra fivavahana ity. Tsy tandondomindoza tsony fa tena loza miatra jaly ny vahoaka jaly firenena rehetra ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny zavatra mahazo isan-karazany ny amin'ny asa tsy misy dia lasa miteraka zavatra goavana eto amin'ny firenena dia zavatra misy ka n'izany dia ny tiako ho ambara eto androany ho avy ny fifidianana amin'ny 2023 ka ny zavatra takinay mba tsy hisiny ny KRIZY politika tahaka izao iainantsika izao dia tokony eken'ny atoko politika rehetra no manao fikonan-do-pirenena atao ny marimarika iraisana navotana ny firenena manaraka an'izany ihany koa ny rafitra rehetra mikasika ny amin'ny fifidianana toy ny CNI ny AFF atany amin'ny birao-poko tany rehetra dia tokony fanekeny rehetra mihitsy mba hisiny ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Mitaky izany izay amin'ny mampanonton'Andriamanitra anay satria tafalatsaka ao anatin'ny zavatra tena mampalahelo ny firenentsika. Ka raha tena tia tanindrazana marina ianareo, raha tena tia tanindrazana marina ianareo dia tsy maintsy manaraka an'izany, tsy maintsy tsy hoe tokony tsony fa tsy maintsy fa rehefa tsy anaraka ianareo dia manambara tompoko fa tena ijoro anao martyra anavitra n'ity firenena ity. Hitondra fanazavana mahakasika ny fameloma maso izay ataony antoko-tia Madagasikara androany Olgara Malasampoka mba ao anatin'ny antoko-tia fanazavana izay namaly ny fanontaniany maro mahakasika ihany koa ny fitetezam-paritra izay ataony antoko amin'izao fotoana izao. Ando Miaratina sy Andry Rakotomalala. Andraikitra voafaritry ny lalàna ho an'ny antoko politika ny fanabeazana ny olo-pirenena. Ankoatra ny fampahafantarana anatiny ho an'ny mpikambana dia izany ihany koa no mahatonga ny antoko-tia Madagasikara manao ny fameloma maso ny antoko manerana ny Madagasikara. Io no fanazavana nentin-dramatoa Olgara Malasampoka raha nanontaniany mpanao gazety mahakasika ny fitetezam-paritra ho an'ny antoko-tia. Tsy mbola fampelezan-kevitra koa izany fa andraikitra sahan'ny antoko. Mila fanabeazana ange ny olo-pirenena ary izay ny tsy ampy eto amin'ny firenena fa raha ohatra misy antoko tena manao izany fanabeazana izao amin'izao fotoana dia ny antoko tiako Madagasikara satria maro ny antoko eto ilaina ny fanabeazana
fa rehefa tonga ny fifidianana tsy nisy nanao zay fanabeazana zay dia lasa manaonao foana mora vidin'ny olona fa ka misy le fanabeazana dia mipetraka tsara ny fototra dia zay no tokony atao ary ny antoko politika rehetrarehetra mihitsy tokony anao an'izay fa zay no ma antoko politika ny antoko politika manabe ny mpikambanao aminy ka raha miteny zay ny ave ka anazy zay fa ny antoko tiako Madagasikara manao reo dynamisation mba hahafahan'ny mpikambanao aminy zany manana an'izay hoe fanabeazana sy mahalala ny tokony atao eto amin'ny ty firenena ty zany hoe vita formation izy mahazo ny fahalalana rehetra tokony ho azony ary indrindra moa ilaina koa anatin'ireo dynamisation ny fampahalamba avao zava-misy marina eto amin'ny firenena any amin'ny faritra hafa manko noho ny ty hoe ohatra fotsiny hoe ny MBS tokony andeha ao anatin'ny Canal Plus na Star Times ahafahan'ny olona mitrandraka vaovao tsy misy dia voatery tsy maintsy manao ilay dynamisation midiny ny fotony mihitsy ny antoko Madagasikara mampafantatra ny zava-misy marina eto amin'ny firenena. Tsara moa ny mampafantatra fa isan'ny asa andraikitry ny onivon'ny ministera ny atitanty ny manara-maso ireo antoko politika tsy mahavita io andraikitra io. Mahery ny 70 ireo antoko politika voarakitra antsoratra eto Madagasikara ankehitriny raha ny antotany sasy farany hatreto anefa dia ny antoko tsika Madagasikara irery ihany no maneho ny fanabeazana ny olom-pirenena mivantana izay voafaritry ny lalàna mifeny antoko politika araky ny lalàna 2009-002 relative au parti politique. Tsy niady hevitra politika ho fanatsaram-pitantanana ny firenena ihany no imasoany rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara fa eo ihany koa ny fanomezan-danja ny mpiarabelona sy ny vahoaka malagasy fantatra androany fa isy ny tolo-tanana izay ho ataony izy ireo ho any mpona ho farafangana. Germano Menjanahary Andry Rakotomalala. Mazava ny targetra apetraka ny vovonana RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara fa ny tombontsoa ambony ny firenena tsy hiandry fanampina avy any ivelany vao afaka manasoa ny mpiarabelona fa mitaky andraikitra avy amin'ny tsirairay hoy ny RMDM androany. Manoloana izany dia isy ny fanampina ny vahoaka malagasy ho ataon'izy ireo ka hiatomboka ao farafangana izany. Amin'ny faha-efatra ny volana Desambra ho avy zao dia hanao tolo-tanana lehibe ho an'ireo traboina any farafangana ny RMDM ary amin'ny fotoana io koa no anoloranay ho hitam-pirenena ilay boky zay mitondra ny fehi-kevitra 40 teny amin'ny bypass ho lazainay amin'ny fotoana io ho retany ho rendanitra fa ny RMDM tsy miova hevitra ary tsy mangataka fiaraha-mitantana sy mitady seza amin'ny sasany zay mieritreritra ny tenany fa zay mangataka seza tsy mangataka seza zay fa mitady fahefana ka tsy angataka seza aminareo na toerana aminareo fa miomany ianareo fa izay dia haka fahefana ny ataony RMDM fa tsy mitady seza ka ny vahoaka ny tompon'ny fahefana any amin'ny vahoaka zay misadrese mivantana zay tompon'ny fahefana mandresy lahatra azy amin'izay fomba rehetra hakana zany fahefana zany. Didinareo koa ny mandresy lahatra ny vahoaka iaro anareo amin'izay tonga iarovana anareo fa aza ty amin'ny RMDM no atodika zay tsy tokony hitodika mankaty fa manjary manahirana antsika raha manao fomba fiteny ohatran'ireny isika eto amin'ity firenena ity sady efa tsy ara-dalàna no mbola avovava. Raha ny fanazavana atrany dia fifanampiana sy tolo-tanana avy amin'ny samy malagasy no atolotra amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny kianja ny magrobeorilika ny efatra ny volana novambra io ary alefa mivantana ho an'ireo mponina izay traboina tao farafangana. Iasina Andria Malala sy Manora Andria Malala kosa indray ary no amitina amintsika ny fandaharana miara-manonja ato anatiny ity fanadihadiana manaraka ity. Anisan'ny vahiny tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany ny filoha-hevitry ny RMDM faritany Antananarivo Alain Ndriamseza nitondra ny heviny manoloana ny fakanosany ny mpitondra fanjakana ka manao izay fomba rehetra ametrahana ny olony andrafitra ny CNIS ny HCC izay kirakira fifidiarana. Atao inona rafitra anankiray zay tsy misy afa-tsy taranjan'olona ray ny ao anatiny karazan'olona ray ny ao anatiny amin'ny lafiny politika zay ve ny atao hoe demokrasia
de faharoa menany vahoaka inona ny antony anaovanao an'izany raha mieritreritra anao fa mafy be ary mety ola mila rarilany ary tsy mila mangalatra maniny ianao no manao an'izany satria ianao mahatsapa fo ratsy ty raha ty fa tsy anino tsy manao an'izany hina ny olana velo ny demokrasia nzaka rehefa resa de mialako hina amin'ny problèmezay nalana ny alternance démocratique zay ny nanaovana fifidianana ampisin'ny mangarara sy ny marina eo amin'ny safidy-mbahoaka ka raha tsy hanao ny marina ianao eo anatrehan'ny safidy-mbahoaka inona ny mampisy ny demokrasia am'izany zay atao kajikady tsotratsotra zay za de fatatsika aiza ny ACC am'izany ny ACC de le andriamanitry ny demokrasia atao itsara ary afaka milaza fa mangarahara mariny ty zavatry ty manara-dalàna mariny zana ty fa tsy natao ny ACC ananatra nay politika samby anyandro hitady hevitra mba hampilamina amin'ny firenena nisy olo mafambahoaka fetra raha lamizafimbolonina kosa tena namafy fa manana pirofo ary marina avokoa ny famakafakana hoentin'izy ireo ao anatin'ny fandaharana miara-manonja tsy mbola nisy oatra n'ity mihitsy kosa aloha raha samy hoe législature na fotoam-piasana député fa na de tamin'ny législature teo aloha na mandat teo aloha izany de fa ahoana hoy izay orangatya ohatra ny mahita ho tenenina foana ianareo e ohatra mitombotsikerana isan'andro ianareo e ary ohatra miova foana zany tsikerinareo zany fa tsy misy miverimerina dia zao ny navalinay an'le namana sady fanontaniana no napetraka hoe misy antony zany ary ny antony voalohany indrindra dia tsy mitsahatra koa ianareo sy ny olona toananareo ny mpitondra am'izao fotoana zao manao betizy manao adalàna isan'andro vaky zao ary manome bala anay hitifirana azy hitifirana tsy hitifirana mibasy io sy da lazay nyrety mpanonga-panjakana sy mpamono olo lety isika fa fomba fiteny zany dia zay tetsetsa tsy aritra hoe mariky zany hoe asana fanekena akolaka ihany ny hoe misy ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena misy ny fitantanana tsy mahomby eto misy ny zavatra tsy tanteraka nampanantenaina teto ka mahatonga anay mpanohatra tsy angina fa mahita ho ambara ary tsy laingy araky ny teniny mpandrindra nasionaly ny atoko TGV izay efa asa voatery fotsiny ve tsy maintsy miteny miaro fanjakana be fahatany tsy vahaolana zany andriamato secrétaire na mpandrindra nasionaly ny TGV no gouvernorana Analamanga fa ny tokony ho atao dia tsy fanerena akory ireo olom-boafidy na olom-boatendry na ireo manatoerana eo am'izao fitondrana ny fitantanany nandraraha-pirenena zao ny fanerenan'ireny hiakatra ilaza hono ny zavabita fa matoa izy tsy miakatra lazainao hoe milaza ny zavabita any amin'ny faritra misy azy tsirairay avy any de tsy misy zavabita any zany mamenatra ihany loha hevitra maro ny vaoboasana nandritra ny ora telo da ao anatin'ny fandarana miara-manonja androany anisan'izany ny tontolo politika eto Madagasikara sy ny sosialim-bahoaka izay adino ny fanjakana tanteraka tapitra ny fampahalalam-baovao izao alina izao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tahaky ny mahazatra marana antsika ny vaovao ny fandaharam-potoana ho arahana eto amin'ny fahitalavitry ny MBS ny Global News no arahanao rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao aorin'izay kosa ny fandaharana Sahila sy zao arahana amin'ny Clémence Rarnirina sy Lilira Faralaka vahiny izy mirahavavy ho an'ny androanty i Alandry Mbs filoha lefitry ny Rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ho an'ny faritany Antananarivo aorin'izay kosa ny Oromansary izay mitondra ny lohateny hoe sous le soleil de Richione. Ny tena kosary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko satria dia asina andria malala indray mitondra amintsika ny fampahalalam-baovao manomboka rahampitso.